Dia faly miaraba antsika rehetra indray tonga eto amin'ny episode faharoan'ny ilay podcast. Ity episode faharoa ity no ametrahantsika fototra na hoe zany bazintsika iangaitsika sy amin'ny renana izay rehetra ho resahana manaraka eto. Faly miaraba ny rehetrarehetra dia faly miaraba ny sambatra ihany koa. Marina hoe fototra ny apetraka zany satria zava-dehibe ny mametraka fototra rehefa manorana ny zavatra. Dia anisan'izay fototra izay zany ny hoe fahasamihafana Izaho sy Ianao. Marina hoe samy olombelona itsika nefa samy hafa satria samy manana ny fihetseham-pony, samy manana ny fomba fijeriny, samy manana ny zoany, samy manana ny legitimité, kanefa ao anatin'ireo fahasamihafana rehetra ireo zany dia afaka mihitsy miara-manamboatra fifandraisana tsara fa tsy hoe akory mibetsaka ny tsy fitoviana dia tsy afaka mifandray. Dia izay zavatra izay zany mila apetraka mihitsy ny hoe izaho amin'ny maha izaho anahy dia tsy natao hitovy amin'ny anao, fa ianao dia manana ny maha izy anao sy manana ny maha ianao anao ihany koa. Dia mila ho manaiky, mila ho miaiky sy manaja fa samy hafa izaho sy anao. Dia izay angamba zany tena hoe fondation lehibe tsara napetraka ety am-piandohana. Ao anatin'izay ihany koa anohizako ny teny marina teo zany ny fahasamihafan'ny kolontsaina satria samy manana kolontsaina ny ainatsika izay niaviantsika ihany koa. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fahasamihafana mihitsy ao anatin'izay satria ilay izay fahasamihafana izay mihitsy no harena. Zany hoe ao amin'ny teny frantsay hoe la diversité est une richesse. Zany hoe ilay tsy fitoviana hevitra sy fomba fijery izay mihitsy no mampitombo ny vision zany ananantsika ary mampanankarena antsika koa amin'ny lafiny maro. Afaka hoentsika izany ohatra any amin'ny lafiny sosialy, ny fiarahamonina misy antsika, ny fianarana, ny asa. Izany rehetra izany dia ahafahantsika manatsara ihany koa ohatra ny fanabeazana, ny fianarana, ny tontolo iainana raha tsy hitanisa afa-tsy ireo zany aloha isika. Marina izany. Matetika mantsy eo amin'ny fiarahamonina dia miteraka olana fifandonana ireo tsy fitoviana ireo. Dia afaka jerentsika kely angamba ny hoe inona ny antony na source mety havian'ireo différence ireo. Ny resaka kolontsaina zany sambatra teo marina hoe samy manana ny kolontsaina. Reny kolontsaina reny anefa dia zavatra manao ny identité antsika. Ny resaka fanabeazana ihany koa dia mety miteraka différence, fomba fijery tsy mitovy, fomba fandraisana zavatra, fomba fifampiresahana. Ny fanabeazana éducation ao anatin'ny fianakaviana moa zany mety hoe ny éducation misy eo anivon'ny firenena ihany koa, eo amin'ny lafiny finoana ihany koa dia miteraka ihany koa fahasamihafana zany tsy fitoviana. Maro zany ny source mety miteraka an'ireo ka ireo indrindra no mampisy fifandonana, fiadi-kevitra, fiadiana mihitsy raha indraindray eo amin'ny fiainantsika. Ka izay zany no mila hoe ahoana ny fomba hitrandrahana an'ireo différence ireo mba hiservira zany ireo mba ho bénéfice ireo amin'ny fanamboarana fifandraisana amin'ny hafa fa tsy ho zavatra hampiady na hampisaratsaraka. Ia, marina izay tenen'ny marina izay eo ihany koa zay différence zay mihitsy zany ny resaka génération ihany koa satria ohatra amin'izany zao ny ray aman-drenitsika tsy mitovy mihitsy ny fomba ny ainan'zareo sy ny fomba fitaizanan'zareo raha oharina amintsika ankehitriny. Dia lasa misy resaka fifandonana ilay izy rehefa avy eo amin'ilay génération anankiroa samihafa satria ohatra raha tsy laza fotsiny zao tsika ohatra amin'ny fampiasana finday
ny génération teo alohantsika tsy de mbola tsy mahay loatra mafampiasana finday surtout zany ankehitriny ny smartphone zany ankehitriny nefany isika zany génération taty aorina efa tsy afaka miaina intsony raha tsisy smartphone ohatrohatr'izay zany le ohatra tiako resahana am'izay différence ana génération zay ihany koa de ohatra ihany koa ohatra am'y resaka fampianarana araky rehefa voalaza teo moa zany hoe ny fampianarana zay nety tamin'ny génération andrareo efa tsy mety intsony am'izao génération iainantsika zao de zay zavatra zay ihany koa zany no amerinako indray zany le resaka teo hoe zay fahasamihafana zay mihitsy anefany no tokony ataotsika zany richesse satria misy expérience nananandreo génération teo aloha reo zay tsy ananantsika ahafahantsika zany mianatra misy zavatra nanantsika ihany koa tsy ananandreo génération teo aloha reo de zay fifanakalozany zay mihitsy no mampisy lay arena zany ahafahantsika mitombo ara-panahy ara-tsaina. Marina mihitsy zany. Tsika zany zao ny tanjona sy atao hoe tarigetra zany de hoe mamboly mihitsy tsika zany mamolavola fomba fanao, mamolavola toe-tsaina mivoatra mba holovan'ireo taranaka faramandimby satria am'izay mba ao anatin'ireo fahasamihafan'ireo zany dia mianatra zany ohatra hoe tsy mianatra tonga de misafoaka rehefa misy olona miteny zavatra na maneho zavatra de tsy tonga de sorena na hoe tezitra fa mba mieritreritra zany hoe manana fomba fiainana hafa ty olona ty inona ary no mety mahatonga azy miteny ohatr'izany na maneho fijery ohatr'izany miezaka zany hoe mba micomprendre miezaka hoe ahoana moa zany reny ahafahako miteny an'izany hoe miezaka hoe miala amin'ny tonga de hoe fihetsem-po satria raha ny tena no teo am'izay toeran'izay de tsy izay ny fomba nataon'ny tena fa le olona nefany zay ny fomba nataony manoloana ny zavatra anankiray io de inona zany no mety ho anton'izay. Arafitinina zany de betsaka ny source niavian'le différence teo nresakantsika to hoe mety fanabeazana, mety finoana, mety fifampitondrana ao anatina tokantrano, ny kolotsaina, ny tany niaviana, maro zany no miteraka an'ireo différence ireo ka noho izany zany dia mila ianarana mihitsy ny mitrandraka an'ireo miexploiter an'ireo mba ho source de richesse ho antsika fa tsy ho source na division na conflit. De ny ezahana koa zany de ny hoe manalavitra sy mampangina kely an'le fihetsem-po satria indraindray raha misy olona miteny zavatra ohatra de tonga de misafoaka ny tena na hoe sorena na hoe tezitra de miezaka zany miataka kely amin'iny de mba mandinika hoe ok tsy mitovy amiko le olona zany zay zany ny fomba nanehoany anazy an'izay raha ohatra hoe mahatohina moa le zavatra niseho na nitenenina de afaka tsara mihitsy koa miteny hoe fomba fijerinao zay tsy fomba fijeriko na hoe tsy fomba fanaonay ny mifampiresaka tahaka izany satria tsy fanajany zany aminay de mitarika resaka zany sy fifampiresahana zany izay ngamba ny tena mety mba mitarika fifampiresahana mba hifanazavana hoe inona ny antony nahatonga an'ity sy ry de araky ny tenenin'ny sambatra teo mihitsy zay hoe reny manome anao ihany koa vision hafa noho n'ilay efa nanananao teo amin'ny teo aloha dia mitarika fanajana kokoa, mitarika fifandraisana mety hoe mirindra kokoa de zay zany le hoe volena mihitsy ary azo atao tsara mihitsy zany ahafahantsika miaina fifandraisana mirindra fa indrindraindrindra ihany koa ho an'ireo zay beazina am'izao sy ireo taranaka maro zay mbola hifandimby. Fomba fijery somary vaovao ihany angamb'izay sy fomba fanao mbola tsy de tena mahazatra atsika nefa zany zay zany ny tarigetra ary resy lahatra tanteraka zany izahay hoe azo atao tsara zany ary zavatra ampivoatra atsika zavatra ahasoa tokoa dia zay ngamba ny azo lazaina amin'ny androany ny tiana marihana kely fotsiny zany
dia miara-miasa zany tsika amin'ny zay fanamboarana toe-tsaina vaovao sy fomba vaovao zay. Misy anampianan'izay angamba ve sambatra? Ya, mariny zany ny anampiana-kely an'izay angamba de hoe izahay zany dia receptif ihany koa amin'ny mety ho kritika satria feedback zany ho anay ahafahana ihany koa manatsara indrindrandrindra ity fandaharantsika ity. Zany hoe eto zany zay de mametraka foana hoe tsy izahay no manome de nareo mandray fa samy manome zany tsika ary ao anatin'izay indrindra dia samy maka zany zay tandrify azy ny tsirairay na negatif io na positif. Zany hoe mila mianatra zany tsika mandray sy manome. Zany hoe zavatra mifandanja zany le izy hoe donner pour recevoir et recevoir pour donner. Zany hoe mianatra miaraka isika dia miaraka mianatra ihany koa. Marina mihitsy zay, de zay angamba zany aloha ny azona roso androany betsaka moa zany ny point noresahana teo mety any amin'ny episode manaraka ve raha misy etaeta afaka hoe alalinina kokoa ny point précis zany, fa ty zany ohatrany hoe somary balayage global fotsiny. Dia aza misalasala mihitsy zany maneho proposition na fanontaniana ahafahana manatsara ny fandaharana, ahafahana mifampiresaka bebe kokoa, ahafahana mizotra hatrany amin'izay projet fanamboarana iombonantsika izay mba hahasoa ny tsirairay sy ny firenena mihitsy arangamba hoy Ya, de zay indray zany ny episode faharoa an'ilay podcast dia mametraka ny mandra-pitafa indray dia ho amin'ny manaraka indray. Misaotra toko mandra-piona indray.